بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتعتك مديرني الله سبحانه وتعالى tamin'ny fanomezana antsika tombonandro, fanomezana antsika hery tanjaka, fanomezana antsika fahasalamana ary ireo fahasoavana maro isan-karazany. Ary mandefa koa tsika tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Raha sanabavy anatin'ny finoana Islam, androany dia andro alahady. Mazava ho azy fa ny andro alahady dia natokantsika iresadresana ilay boky mangamanga fiqh taharat wa sola, lalàna mamey ny fahadiovana sy ny sola. Saingy alhamdulillah efa tapitra antsika izy iny tamin'ny alahady lasa teo, izany hoe efa tapitra antsika ny mahakasika ny fahadiovana rehetra sy mahakasika lalàna mamey ny sola. Alhamdulillahi rabbil alamin, nandritra ny iray taona tsika nanatanteraka an'izany. Androany dia misy lohahevitra spesialy no safidina satria mbola tsy afaka maka boky hafa isika fa rehefa tafaverina any Antananarivo ny tenako vao maka boky vaovao tsika hianarantsika amin'izay fotoana izay insha Allah. Ka androany tsika aka lohahevitra anankiray efa nataontsika tao amin'ny publication hoe ny fahatahorana ny Allah no vatsy tsara indrindra entintsika miona amin'ny Allah amin'ny andro fitsarana. Insha Allah ao anatin'ny 45 minutes no hamakafakana sy resadresana n'izany vatsy lehibe izay tena manavotra antsika olombelona rehefa iona any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mialoha ny idirantsika ao anatin'ny fandarana dia misy ny mahazatra antsika, ny adidintsika dia manao j'aime ny fandaharana. Rehefa vita ny j'aime dia manao partage, apartao betsaka any amin'ny olona mba ahafahan'ny olona mahita an'ity fandaharana ity, hangamba nahazo ampahany fahalalana izy, dia rehefa nahazo ampahany zany fahalalana zany izy, insha Allah mba ahazo ny valisoany zany ianao satria tamin'ny alalan'ny partagenao no nahitany an'izany lohahevitra lehibe zany. Rehefa avy eo anao dia manao assalamu alaikum satria atsika dia ao anatin'ny efitrano anankiray. Atsika raha teo sampiny Islam dia rehefa mifankahita na mifanena na mifanojo dia manao assalamu alaikum satria io salamo io sady fiarabana azy io no firarian-tsoa ary ihany koa tsy vita amin'ny fiarabana sy firarian-tsoa fa izy io dia doa spesialy ho antsika sampiny Islam manao anao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fiadanana sy fandriampahalemana ne ho anao sy ny famindram-pony Allah ary ny fahasoavany ho eo aminao. Zay le dikany assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ary rehefa manao salamo atsika dia tohizana hatramin'ny farany fa tsy hoe assalamu alaikum tsotra fotsiny fa tohizo hatramin'ny farany satria ahazoanao valisoa telopolo zany eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ity androany ity tsika araka ny voalazantsika teo hiditra avy hatrany ao anatin' ilay fandaharana na ao anatin'ilay sujet mahakasika ny fatahorana any Allah subhanahu wa ta'ala. Fa maninona tsika nakan'izany lohahevitra izany? Tadio tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy no niantso atsika piny Islam, zany hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala no niantso atsika piny Islam
no sady nandidy antsika mba hatahotra azy fa izay fatahorana zay no vatsy lehibe entintsika miona amin'ny andro fitsarana. Ny teny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ao anatin'ny surat Ali Imran ny teny izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ianareo mpino, matahorany Allah subhanahu wa ta'ala ianareo amin'ny fatahorana tena izy, amin'ny fatahorana tena izy, ary aza manaiky ho faty ianareo raha tsy efa ao anatiny finoana Islam tanteraka. Mazava izany andininy masina zany ary misy lesona lehibe fonosiny zany andininy masina izany. Voalohany io andininy masina iny niantso ny mpino Islam amin'ny mahazatra araka ny voalaza ndreo manampahaizana rehefa Allah miantso zany miteny ya ayyuhalladhina amanu de lalany anakroa, na izy mandidy antsika hanao zavatra anankiray na izy mandrarantsika amin'ny zavatra anankiray. Tsy maintsy ray amin'io ihany no ataony Allah rehefa izy miantso antsika ka miteny ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo mpino. Ka amin'ity androany ity hitantsika fa izy dia niantso ya ayyuhalladhina amanu, o ianareo mpino. Midika zany aoriany io teny o ianareo mpino io na izy mampirisika na izy mandrara. Ka eto izy nampirisika nandidy ka niteny izy hoe ittaqullah, matahorany Allah ianareo. Tsy vitany hoe matahorany Allah fotsiny fa mipresizeny ihany koa haqqa tuqatihi, amin'ny fatahorana tena izy. Tsy hoe matahorany Allah fotsiny fa matahorany Allah amin'ny fatahorana tena izy. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ary aza manaiky ho maty ianareo na aza manaiky tonga aminareo fahafatesana afa-tsy hoe ao anatin'ny fankatoavana tanteraka ny Allah, fatahorana ny Allah, ary tena pino mpanolo tena ny Allah sy mpanetry tena aminy ianao rehefa tonga eo aminao ny fahafatesana. Petraka ny fanontaniana hoe rehefa Allah nandidy an'izany hoe matahorany Allah, inona ary ilay antsoina hoe taqwa Allah, inona no antsoina hoe fatahorana any Allah. Mila fantantsika zany, mila haintsika zany hoe inona moa no atao hoe matahotra ny Allah, satria matetika henintsika foana izany teny zany. Heny foana matahorany Allah, tsy matahotra ny Allah, tsy matahotra n'Andriamanitra, na hoe matahorana Andriamanitra. Ohatry ny ahoana natao hoe matahotra n'Andriamanitra na matahotra ny Allah, ohatry ny ahoana no matahotra ny Allah. Maro ny famaritana na definition ny taqwa Allah, definition ny fatahorany Allah maro, fa misy definition anankiray zay nofanekeny ireo manampahaizana amin'ny finoana Islam ka niteny ireo manao hoe taqwa Allah an yajidaka Allah haythu amarak wa alla yajidaka haythu nahak. Ny antsoina hoe fatahorana ny Allah na ny hoe olona matahotra ny Allah dia ny fahitananao amin'ny toerana zay nandidiany Allah anao ary ny tsy fahitananao amin'ny toerana nandrarany Allah anao. Zay ny antsoina hoe fatahorana tsotra, phrase tsotra hoe hitany Allah anao amin'ny toerana nandidiny anao na amin'ny zavatra nandidiny anao ary tsy hitany anao amin'ny zavatra zay nandrarany anao. Ohatra, Allah subhanahu wa ta'ala nandidy antsika mba hivavaka indimy isanandro, soalahy indimy isanandro, ary ny lehilahy eny amin'ny moské. Ka raha tianao ahafantatra hoe anao io ve matahotra ny Allah sa anao io tsy matahotra ny Allah, dia tsapao ny tenanao hoe rehefa tonga ny waktin'ny soalahy
hita eny amin'ny moské ve ianao raha lehilahy ary manatanteraka ny soala ve ianao raha vehivavy? Raha hitanao fa manatanteraka anao amin'ny ora izay mitendreny lalàna fa tsy amin'ny ora izay hitiavanao azy, misy olona ihany koa izy manao soala fa atambatra amin'ny hariva amin'ny alina izy vao manao sola fajr, zuhra, asr, maghrib, isha, tarawih. Raha manao an'izay anao mbola tsy tafiditra anatin'ny inona mpatahotra ny Allah, satria le fatahorana ny Allah ny fahitany anao mankatoa azy amin'ny zavatra rehetra izay nodidiny anao. Teny Allah mifehezana amin'ny volana Ramadan, iny anao fa nifehy mandritra amin'ny volana Ramadan iray manontolo. Miteny Allah mamoa soadaka anao, iny fa ianao no voalohany olona mamoaka soadaka. Miteny Allah subhanahu wa ta'ala hoe manovanzao, dia ianao iny fa manao an'izay zavatra. Ary ny tapany faharoa dia hoe rehefa Allah mandraranao tsy anao zavatra anankiray dia iny ianao fa olona voalohany misitaka amin'izany zavatra zany. Allah nandrarany toka, iny fa hiatahanao lavitra ny toka. Allah subhanahu wa ta'ala nandrarany fangalarana, iny fa ianao dia olona tsy mpangalatra. Allah subhanahu wa ta'ala nandrarany filokana, ianao tsy hita. Allah nandrarany ny fandehanana amin'ny inona amin'ny pimasy, anao tsy hita amin'izany fandehanana amin'ny pimasy zany. Allah nandrarany fijangajangana, anao tsy hita manao zany. Zay zavatra norarany Allah subhanahu wa ta'ala tsy hitanao amin'izay fotoana zay. Ary amin'ny zavatra zay nandidiny anao dia hita ianao ary toujours présent amin'ny zavatra zay nandidinao. Raha izany no toe-piainanao, situation zay misy anao, dia azo lazaina anao à 90% fa matahotra ny Allah ary anananao ilay vatsy lehibe izay mety entinao iona amin'ny Allah amin'ny andro farany. Averiko farany, ny antsoina hoe fatahorana ny Allah dia ny fahitany Allah ao anatin'ny fankatoavana an'ireo didy mandalana zay napetrany, ary ny tsy fahitany anao amin'ireo toerana zay nandrarany anao na amin'ireo zavatra zay nandrarany anao. Raha tanteraka ao zany dia à 80% na 90% azo lazaina anao fa matahotra ny Allah. Ka eto antsika rehetra samy mahay tenantsika. Zao mahay tenako, anao mahay tenanao. Raha omenao pourcentage ianao hoe mety 5% ny fatahoranao ny Allah amin'ny alalan'ny fanaranao ny didy amandalana sy amin'ny alalan'ny fiatahanao ny ireo zavatra zava-boarara maro eo amin'ny fiainana. Mila jerenao zany fa izay no antsoina hoe matahotra any Allah subhanahu wa ta'ala. Tadidio tsara fa fatahorana ny Allah dia vatsy entintsika rehefa manao voyage. Ny olombelona dia manana voyage anankiroa. Ny olombelona dia manana voyage anankiroa. Ny voyage voalohany ataony dia ny voyage miala amin'ny tanàna anankiray mandeha amin'ny tanàna anankiray. Zany hoe ny voyage eto ambonin'ny tany tiantsika tenena. Io voyage eto ambonin'ny tany io mety miala Antananarivo anao mandeha Majunga, na mety miala Madagascar anao mandeha Dubai. Zay no antsoina hoe voyage eto ambonin'ny tany. Zay no voyage voalohany ataon'ny olombelona. Fa ny voyage faharoa ataon'ny olombelona dia ny voyage fialana eto ambonin'ny tany mandeha any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Io no voyage faharoa ataon'ny zanak'olombelona. Zany hoe miala eto amin'ny tontolo ny fiainana eto ambonin'ny tany makany amin'ny tontolo ny fiainana any ankoatra any amin'ny mandrakizay. Zay no voyage anankiroa. Ka na amin'ny voyage eto ambonin'ny tany le karazany voalohany na ny voyage faharoa makany amin'ny tontolo any amin'ny Allah dia samy ilaina ny fahatahorana ny Allah. Samy ilaina ary samy vatsy lehibe amin'io voyage anankiroa io ny fatahorana ny Allah. Ndao raisintsika tsirairay ny voyage anankiroa reo. Voyage voalohany dia ny voyage miala tanàna mandeha amin'ny tanàna anankiray. Ndray andro nisy lehilahy
tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Rehefa tonga teo izy dia niteny ya Rasulallah, inni musafirun fazawidni. Ora irakin'ny Allah, zao dia handehanao voyage ka omeo vatsy entiko mandeha manao an'izany voyage zany. Dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam manao hoe zawadaka Allahu taqwa, Allah ne hanome anao vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana azy. Dia niteny izany lehilahy zany zidni ya Rasulallah, ampio izany vatsy zany irakin'ny Allah, ampio izany vatsy zany ry irakin'ny Allah. Dia niteneny ny mpaminany fandroany taminy wa ghafaraka Allahu dhambak, ary Allah ne hamafa ny fahotanao. Dia mbola niteny zany lehilahy zany zidni ya Rasulallah, ampio izany vatsy zany ry irakin'ny Allah. Dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wasallam hoe wa yassaraka Allahu al-khair haythuma kunta, ary tompo Allah ne hanome fanamorana sy fanamavanana aminao amin'ny fanaovana tsara n'aiza toerana alehanao. Izany tantara kely tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam zany raha jerinao, ny olona andeha hanao voyage eto ambony tany, nanontany ny mpaminany hoe omeo vatsy zao, dia vatsy no mitolora mpaminany azy dia hoe zawadaka Allahu taqwa, tompo Allah ne hanome vatsy tsara indrindranao dia ny fahatahorana azy. Petraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona amin'ny voyage eto ambony tany ny fahatahorana ny Allah no voyage ny vatsy tsara indrindra. Satria rehefa ny olona anankiray manao voyage, zany hoe miala amin'ny tanàna anankiray izay mahazatra azy mandeha amin'ny tanàna hafa, dia matetika ny olona any amin'ny tanàna izay andehanany iny tsy misy mahay azy. Zany hoe rehefa zao hiala eto Majunga handehan'ny Diogo, dia presque ny olona any Diogo tsy dia mahay zao loatra. Ka raha vao tsy maro olona mahainao na vitsikely ny olona mahainao, dia matetika anao tratra amin'ny fakapana manao fahotana betsaka eo amin'ny fiainanao. Rehefa tsisy mpahay anao dia tsy menatra intsony anao manao an'izany fahotana zany. Fa raha ohatra ka fatahorana ny Allah no vatsy noentinao amin'izany voyage zany, na misy mahita na tsisy mahita dia tsisy fahotana ataonao, satria Allah no atahoranao fa tsy ny olombelona. Mahavoantsika hoe rehefa manao voyage mahavita manao fahotana dia ny olombelona no atahorantsika fa tsy Allah. Fa raha tena Allah no atahorantsika dia n'aiza ny toerana alehanao dia matahotra ny Allah ka tsy manao an'izany fahotana zany ianao. Zay nahatonga ny mpaminany nanome conseil ny olona iny hoe aoka anao hitondra vatsy fatahorana ny Allah rehefa any amin'izany voyage zany, mba hahafahanao mamey ny tenanao amin'ny karazana fahotana maro samihafa. Dia mbola nanteny iny lehilahy iny ampio izy zany vatsy zany. Dia niteny mpaminany ary Allah ne hamafa ny fahotana. Fa maninona izy niteny an'izany? Satria raha sendra solafaka ianao dia mibebaka avy hatrany. Raha ohatra ka nanao voyage ianao, tafanao fahotana, tafanao zavatra tsy normal araka ny conseil ny mpaminany, dia mibebaka avy hatrany mba amafany Allah an'izany fahotana zay vitanao zany. Ary rehefa mbola niteny iny lehilahy iny zidni ya Rasulallah, ampio zany ry irakin'ny Allah, dia niteny mpaminany manao hoe wa yassaraka Allahu al-khair ain haythuma kunta, ary amevan'ny Allah ny fanaovana tsara aminao n'aiza toerana izay alehanao. Satria nahoana? Rehefa anao tafalatsaka ao anatin'ny fahotana dia nibebaka, dia ampanarao asa soa izany mba hahafany asa soa iny mamafa ny fahotanao zay vitanao teo aloha. Mpaminany sallallahu alayhi wasallam niteny manao hoe wa atbi'u sayyi'ata al-hasana tamhuha, ary ampanarao ny hatsarana ny fahotana vitanao mba hamafana an'izany.
ka ho anao raha sendra nanao voyage solafaka mibebaka amin'ny Allah ary manova asa sokely mba mafana ny fahotana zay vitanao. Zay ny voyage voalohany eto ambony tany zay tenentsika hoe ilaina ny vatsy fatahorana Allah satria izy vatsy tsara indrindra na ny voyage eto ambony tany zay karazany voyage anankiray voalohany ataontsika na ny voyage faharoa izay ho raisintsika rehefa avy eo. Ny voyage faharoa dia fialanao eto ambony tany mandeha any ankoatra. Zany hoe miala amin'ity fiainana eto ambony tany ity dia andeha any amin'ny fiainany mandrakizay. Io voyage io dia tsy maintsy andalovan'ny olona rehetra. Nizaniza eto ambony tany dia tsy maintsy andalo amin'izany voyage zany. Saingy ny ora na fotoana andalovantsika eo no samy hafa. Misy sasany tamin'ny taona 2025 ty, misy sasany mety amin'ny 2026. Atsika tsy mahafantatra ovina no voyage faharoa io no hataontsika. Samy miandry antsika io ary tsy hoe zay marary no lasa loha fa zay tapitrandro no lasa loha. Taddio tsara fa ny fahafatesana ny voyage faharoa tenentsika io dia ka'sun kullu nas sharibu. Fahafatesana dia tahaka ny vera anankiray misy rano ka ny tsirairay tsy maintsy misotro aminy. Wal maut haqiqatun muttafaqun alayhi. Ary ny fahafatesana dia zavatra marina no ekeny rehetra fa tsy maintsy andalovantsika. Tadidio tsara fa io fahafatesana io dia voyage anankiray anananao na ahazoanao billet aller simple sans retour. Io fahafatesana io dia voyage ahazoanao billet simple avy amin'ny Allah, billet simple tsy misy retour. Rehefa avy ny fahafatesana tsy vitanao mandaha na dia ray minitra. Ary izy io tenenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Izy io tsy miroso ray minitra, tsy miemotra ray minitra. Fa rehefa fotoana voatendry dia iny no tsy maintsy ialanao eto ambony tany. Na salama anao, na marary anao, na normal anao, tonga aminao fahafatesana tapitra ny datinao miaina eto ambony tany. Taddio tsara fa maro ny olona zay niaraka niainantsika tamin'ny taona lasa. Androany izy ireo efa tsy eo. Taddio ihany koa fa maro no miaraka miainantsika amin'ity taona ty fa amin'ny taona ho avy mety fa tsy eo. Mety ho zao fa tsy eo amin'ny taona ho avy, na mety ray aminareo mpiaino na mpanaraka eto mety fa tsy eo amin'ny taona ho avy. Fa insha Allah any amin'ny paradisa atsika no miona insha Allah. Ny fahafatesana efa namakivaky ny atsika, zany hoe efa namakivaky atsika io fahafatesana io naka ny olona teo akaikintsika. Fa mbola misy fotoana izy io hamakivaky ny olona eo akaikintsika hakatsika izy amin'izay fotoana zay. Zay na tonga ny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu niteny amin'ny teny manao hoe isanandro izy dia atsika miteny foana hoe matran matran matran. Dia ny anaran'olo-kafa no voateny eo. Rehefa antsika miteny hoe matran isan'ny maraina, ha matran anaran'olo-kafa no voateny eo. Fa mbola ho iso izy fotoana atsika hiteny na olona hiteny matran dia ny anaranao no voatonina eo. Mbola ho iso ny fotoana hiteneniny hoe matran dia ny anaran'ny Ahmed Mikael no voatonina eo. Tsy maintsy zany ary ny fahafatesana tsy atahorana fa mila miomana fotsiny nao. Raha naninao vatsy ny fatahorana ny Allah, tsisy tokony atahorana n'izany fahafatesana izany. Ka amin'ny voyage rehefa andeha hiona amin'ny Allah dia tsy maintsy fatahorana ny Allah no zavatra tsara indrindra omanitsika. Ndao tsika haka tantara ny Ali ibn Abi Talib. Efa nisy fotoana nataoko publication teto zany fa ataontsika en détail kely izy androany. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ndray andro nandeha namangy fasana niaraka tamin'ireo sahaba vitsivitsy satria izy tamin'izay Amirul Mu'minin. Izy no mpitondra an'ireo mpino Islam. Rehefa tonga tany ampasina izy dia sallama ala ahliha,
niarahaba andreo olona zay milevina ao anatin'ny fasana satria nisan'ny sonina ny miarahaba ny olona rehefa tonga ao am-pasana na dia tsy hamaly aza izy ireo fa misy fiarabana manokana alefantsika amin'izy ireo. Rehefa tonga Ali ibn Abi Talib dia nitodika tany amin'ireo fasana tamin'ireo faty ireo dia niteny izy hoe atukhbiruna khabara indakum thumma nukhbirukum khabara indana. Olazainareo aminay ve inona ny vaovao zay iainanareo ao anatin'izany fasana izany dia rehefa avy eo olazainay aminareo inona ny vaovao aty aminay. Rehefa niteny zany Ali ibn Abi Talib mazava ho azy ny olona efa maty tsy hamaly antsika. Dia rehefa avy eo izy niteny manao hoe amma khabara indana, fa ny vaovao aty aminay tenenina Ali ibn Abi Talib anna al-amwala kad iktosimat, ny fananana izay navelanareo zany lova izay navelanareo efa tapitra no zarazarain'ireo mpandova. Wa anna an-nisaa kad tazawwajna, ary ireo vady andefy mandry zay navelanareo taory amin'ny fahafatesinareo efa tapitra nanambady. Wa anna al-masakina kad sakanaha qauman ghayrahu, ary ny toeram-ponenana mahafinaritra sy ny trano joalajoala navelanareo dia efa olo-kafa no mipetraka ao amin'izao fotoana. Dia rehefa avy eo izy iltafata ila ashabi, rehefa avy namoaka an'izany teny anankitelo zany izy dia nitodika tamin'ireo mpino islam zay niaraka taminy dia niteny manao hoe law istata'u an yujibu alaina laqalu, raha nahavita namaly atsika izy ireo dia niteny izy ireo manao hoe lam nara zadan khairan min at-taqwa, zahay dia tsy nahita vatsy tsara indrindra entinay miatrika n'izao fahafatesana ato am-pasana izao mihoatra ny fahatahorana Allah. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, rehefa avy eo izy dia namaky ilay verset miteny manao hoe watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, matahorana i Allah ary mivatsia fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana ny Allah. Allah efa niteny mihitsy fa ny vatsy tsara indrindra dia ny fahatahorana azy. Andao raisintsika tsikelikely leo teniny Ali ibn Abi Talib. Mazava ho azy fa io teniny Ali ibn Abi Talib tamin'ireo maty ireo tsy ndia hiresaka amin'ny maty ny diny, fa mesazy na afatra ho antsika velona, zany hoe ho an'izao miteny ho anao mahay miaino ankehitriny dia izany dia samy afatra ho antsika. Ny teny Ali ibn Abi Talib voalohany hoe anna al-amwala kad iktosimat, ny fananana, ny lova, ny harena zay navelantsika taorian'ny fahafatesantsika efa tapitra voazarazara avokoa, efa tapitra voazarazara avokoa. Fa maninona izy niteny an'izany? Mazava ho azy atsika velona ankehitriny na tamin'ny fahavelomandreo olona maty zay nitenenindreo, matetika io harena io no iadivantsika, matetika io harena io no hanadinoantsika ny adidy napetraka ny Allah amintsika. Matetika atsika tsy mahavita manao soala noho ny asa maro anam-piasana, na noho ny anao manao asa ao an-trano, na noho ny anao manao business, dia adininao mihitsy ny vavaka soala izay 5 isan'andro ny didiny Allah aminao. Matetika ny fitiavam-bola io no anadino anao ny adidy masina napetraka ny Allah. Tsy vitan'izay fa matetika ihany koa io fitiavam-bola io no mahatonga an'izao korontana maro samihafa zao. Mahatonga ny olona mamono olona dia noho ny fitiavam-bola diso tafahotra. Mahatonga ny mpianada sy ny prala mifamono, mifamosavy noho ny adilova, misy ny ampahany tia azo betsaka, misy ny ampahany tsy omena, ary misy ampahany tia azo izy manontolo ka manao ny afetsena sy ny tara.
mahatonga ihany koa ny mpivady indraindray misaraka na misy problème dia noho ny vola aman-karena. Sahirana mitady ny lehilahy mandany fotsiny ny vadiny na ihany koa mizara amin'olo-kafa ilay vady. Io vola aman-karena io teneniny Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, hubbul mal ra'su kulli khati'atin. Ny fitiavan-karena diso tafahoatra dia loharano ny haratsiana rehetra. Jereo ny haratsiana rehetra eto ambony tany dia matetika avy amin'ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Famonoan'olona, ny fijangajangana, ireny mpivarotena ireny, ny antony anaovana an'izany mba azahoan'ny vola entiny miaina. Ny rehetrarehetra fisolokiana avy amin'izany, ady lova, ady madinidinika sy ny tariny. Ny vokatra n'izay fitiavan-karena zay no mahatonga ny olona mifamono. Tamin'ny vanim-potoana tany aloha tany tamin'ny andro ny mpaminana Isa alayhi salam, mitantara ao anatin'ny bokin'ny tantara manao hoe nisy olona anankitelo izy, zany hoe ireto olona anankitelo reto dia niaraka ny fanaraka tsara izy ireo handeha hitady trésor, zany hoe misy any anatin'ny lavabato any misy arena miafina. Fanaraka tsara izy ireo, rehefa azo izany trésor zany dia zarana anankitelo mazava tsara. Nandeha izy ireo nandeha tany, azon'izy ireo trésor volamena marobe. Rehefa azon'izy ireo volamena marobe dia niteny izy ireo hoe zarana anankitelo izy ty, dia nizarana anankitelo. Dia niteny ny ray tamin'izy ireo hoe alohan'ny zarantsika, maninona moa raha ray amintsika mandeha mitady sakafo, ana vilona mandeha mividy sakafo, voky atsika zay vao atsika rehefa avy eo mizara n'ity trésor ty, milamina tsara atsika mody any amintsika. Nanaiky ny roa ambiny hoe andao ary fa ray amin'izy ireo no nirana nandeha nitady sakafo. Lasa ny iray nandeha nitady sakafo, le roa janona tato nidiran'ny shaitoany noho ny fitiavan-karena ny sain'izy ireo dia niteny maninona moa ity trésor hitantsika ty ho zarana anankitelo, pourquoi pas tsy zarantsika roa, fa maninona tsika zarana telo, raha zarana telo vao maika may kely, fa andao zarana ina anankiroa, tsika roa fotsiny. Noho izany andao tsika ifanaraka, rehefa tonga eo i namantsika iny dia vonontsika avy hatrany izy dia mizara roa fotsiny inona ny trésor. Dia le ray nandeha nitady sakafo iny ihany koa nidiran'ny shaitoany koa ny fitiavan-karena hoe maninona moa zarako amin'izy roa ty trésor ty, fa maninona tsy zaho rery. Teo koa nidiran'ny shaitoany ny sainany, dia lasa koa izy hividy sakafo izy nasiany poizina tao anatin'izany sakafo zany, nasiany poison tao anatin'ny sakafo. Dia noetiny sakafo misy poison avy any, vao tonga teo izy dia le roa ireny nandeha namono azy, tonga dia namono azy, maty izy. Zany hoe le roa reto zany nieritreritra ny hakany trésor, maty izy. Dia rehefa maty izy dia mipetraka roa reto, alohantsika hisakafo, aorian'ny sakafo atsika mizara anankiroa dia milamina tsara ny fiainantsika. Ninana sakafo misy poizina izy ireo, samy maty avokoa. Tsy nisy nahazo an'le harena na le ray na le roa. Izy telo nefa ny rano fanaraka tsara, samy nahazo ampahany kely tamin'izay. Ka fitiavan-karena loharano ny haratsiana avokoa. Izy telo ireo dia samy any amin'ny afobe, satria samy nanana fikasana handeha hamono ny namany, ary samy nahafaty ny namany izy telo ireo ka any amin'ny afobe noho ny fitiavan-karena izany. Zay ny mahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadisy manao hoe inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Ny vahoaka rehetra dia samy manana fitsapana andalovana, fa ny fitsapana andalovan'ny vahoaka ny Muhammad dia ny fitiavany karena. Atsika dia tia harena, na zao miteny io aza tia harena, na anao mijery io samy tia harena, fa kosa ny fitiavan-karena dia tsy tokony atao ho ao anatin'ny fo fa eto am-pelantanana. Zany hoe tsy ao anatin'ny fo, raha vao ao anatin'ny fo dia izy no mibaiko anao, fa raha eo am-pelantananao dia ianao no mibaiko azy. Ny fitiavan-karena mahatonga anao tsy tia moka soadaka,
ny fitiavan-karena mahatonga anao kamo manampy ny namanao sahirana. Ny fitiavan-karena kamo anao eny fa hatramin'ny raha vavinao raitapo aminao na raha alanao raitapo aminao tsy ampinao, satria kamo anao mahihitra anao amin'ny harena zay nananao, te hampitomboanao fa tsy te hizara amin'ny hafa. Tandremo fa izany dia niteneny ny Ali ibn Abi Talib hoe vao maty fotsiny anao dia efa tapitra fizarazarain'ireo mpandova ny harenanao. Mba alay fisaran-tsaina zany hoe namory volanao feno miliara ampitsoninanao maty, dia le miliarana naorinao iny zarazarain'ireo mpandova. Ny tena mampalahelo dia zao, ireo mpandova migalabona amin'ny harena zay nangoninao, fa ianao no anontaniny Allah amin'ny andro farany tamin'ny fomba nazahoana ny harena sy ny fampiasanao azy. Ny mpandova migalabona, mifaly amin'ny harena izay nangoninao, fa ianao no tratra ny fanontaniana ao am-pasana, tratra ny fanontaniana Allah amin'ny andro farany nohon' zany harena nangoninao izany. Noho izany tsy hoe fady, tsy hoe haram ny mitia harena, tsy hoe haram ny mitady harena, fa rehefa mitady harena ianao tadidio fa misy didiny Allah, misy zony Allah, misy zony mahanitra ao anatin'ny harenanao. Ka raha manan-karena anao namoaka an'izany harena zany amin'ny fanampina ny hafa ary amin'ny fanampina ireo olona tsy manan-katao, dia ny harenanao mitovy amin'ny harenany Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu izay navoaka no fanampina ny mpino Islam. Amin'izay fotoana zay anao garanti fa iny no vatsy lehibe entinao miona amin'ny Allah. Zay no tenin'ny Ali ibn Abi Talib voalohany, ny harena zay nangoninareo tatio izy dia efa tapitra voazarazara vao maty anao, ary indraindray aza mbola tsy voalevona anao fa mbola eo am-pandriana, mbola avy ny sasana na pisikinina lamba, dia efa miadilova ny zanakao. Zay no tokony ho ahatonga saina ny olombelona rehetra. Ny tenin'ny Ali ibn Abi Talib faharoa dia wa anna an-nisaa kad tazawwajna, tadidio izy fa ny vehivavy na ny vady andefimandry izay vadintsika ankehitriny vao maty fotsiny ianao dia efa manambady olo-kafa izy ireo. Zany teny zany dia somary mavesatra ho an'ny lehilahy. Inona no antenentsika azy hoe mavesatra ho an'ny lehilahy zany? Indraindray ny lehilahy tratra ny fitiavany vadiny diso tafahoatra na tsy fantatra hoe fanajana vadiny na ihany koa fatahorana mihitsy azo lazana azy ny vadiny, dia misy ampahany amin'ireo fanomponany Allah tsy ho tanterahany. Misy ny vadiny no manakana azy hanao asa soa. Ohatra, te hamoaka soadaka iny lehilahy iny nefa tsy mankasitraka ilay vehivavy, dia lasa inona? Lasa ilay lehilahy tsy namoaka soadaka noho ny fatahorany na noho ny fankatoavany loatra an'ilay vadiny, dia lasa tsy mahavita mamoaka an'izany soadaka zany izy. Na izy tianao soalahy any amin'ny jamaa fa bediny vadiny tandremo tsy mahazo mivoaka, dia lasa manao soalahy ao an-trano. Tianao zavatra izy afampandrosoana ny Islam fa noho ny fatahorany na ihany koa fanajany diso tafahoatra ny vadiny, dia lasa tsy nahatanteraka an'izany. Ka Ali ibn Abi Talib eto mampatsiahintsika fa ianao izay karazana hoe nanaja trop ny vadinao na ihany koa natahotra ny vadinao, tadidio fa rehefa maty ianao miandry 4 mois et 10 jours izy ireo efa manambady hafa. Ny tena mampalahelo lefany, le vadiny farany teto ambony tany no vadiny ao amin'ny paradisa. Dika izany, fa raha ohatra ka anao lay tsy nanao zavatra noho ny fatahoranao vadinao iny, maty ianao nanambady hafa izy, dia ianao no perta. Satria rehefa tonga ny andro farany dia lasa vadiny lehilahy farany vadiny teto ambony tany izy fa tsy vadinao. Dia aiza ny toerana misy? Nefa noho izy
no tsy nanatanteranao ny zavatra anankiray, no ny fahatahoranao azy no tsy nanatanteranao ny soalahy, no tsy nanaovanao soataka, no tsy nanaovanao hajy, satria mety manam-paniriana anao hajy ianao fa vadinao teny non, andao aloha ampiasainao vola hividy trano, hividy tôbila, hividy an'izao, hividy an'izao, fa tsy mahazo mandeha hajy. Nankatoavinao zany. Tsy hainao fa fanaovana hajy mamafa ny fahotana sy mampilamina ny fiainanao. Fa vokatra ny fankatoavanao azy sy ny fatahoranao azy, maro moa ny lehilahy matahotra ny vadiny. Dia zay zavatra zay fampatsahivana avy amin'ny Ali ibn Abi Talib, tandremo rehefa maty ianao dia délai farany isaonany zany vehivavy zany 4 mois et 10 jours efa manambady olo-kafa izy, adininy ianao nahazo fahafinaretina amin'ny lehilahy hafa izy, ary ny lehilahy ny lasa vadiny any amin'ny paradisa. Noho izany azo atao ny manaja ny vehivavy, ary zay no tokony atao, ary tsara ny manaja ny teny vadinao. Fa rehefa tady hiopefy ilay vehivavy dia tsy maintsy mitsangana anao amin'ny mahalehilahinao satria anao lohan'ny tokantrano. Ary rehefa manakana anao zany vehivavy zany amin'ny fahasoavana sy ny fanompona dia tadidio tsara fa tsy vady zany. Raha manakana anao zany dia moske anao moka soataka anao, anao hajy anao, hanao an'izao anao, iny vehivavy iny manakana anao amin'izay fotoana zay dia tadidio fa tsy vady zany vehivavy zany, fa azo lazaina fahavalinao satria no avinao any ankoatra no takomany. Ary ho anareo vehivavy ihany koa tandremo, aza manao anao sakana ny vadinao hidirany any amin'ny paradisa. Tandremo, fa maro amin'ny vehivavy manakana ny vadiny hiditra amin'ny paradisa, na maro amin'ny vehivavy antony nampiditra ny lehilahy anankiray any amin'ny afobe satria izy manakana, aza atao an'izao, aza atao an'izao, aza atao an'izao, dia lasa matahotra ilay lehilahy tsy nanao an'izany, nefa ny zavatra miankina amin'ny fiainany any ankoatra izany. Noho izany azo atao ny tia vady, azo atao ny manaja teny vady, fa rehefa miopefy izy dia mitsangana anao, apetrao izy amin'ny toerana mahavady azy, apetrao izy amin'ny toerana mahavehivavy azy, fa ianao ny lohan'ny tokantrano. Zay no afatro ho antsika lehilahy, satria afaka fotoana fohy rehefa maty ianao dia ho lasan'olona izy, ianao no perte, ary tsy ho vadinao izy any amin'ny paradisa amin'izay fotoana zay. Ny afatra fahatelo napetraka ny Ali ibn Abi Talib dia niteny izy hoe wa anna al-masakin qad sakanaha qauman ghayrakum, ary ny toeram-ponenana sy ny trano joalajoala mahafinaritra zay nambelinareo dia efa mpandova sy olo-kafa no mipetraka ao. Marina izany, satria tsika olombelona rehefa miaina eto ambony tany, rehefa manomboka manamanam-bola dia ny fanamboarana trano no tafiditra anatin'ny lohantsika voalohany, na hividy trano na hanamboatra trano mba hialana amin'ny ofa-trano lava. Marina izany, saingy tadidio raha ohatra ka io trano no ny matimatesanao teto ambony tany amin'ity fiainana fandalovana ity, dia azadino ny manomana ihany koa ny fasana izay hipetrahanao mandritra amin'ny fotoana maharitra. Satria nahoana? Atsika miaina eto ambony tany mety ho possible 60 ans, 70 ans. Any amin'ny 40 ans anao nahavita ny vidy trano. Dikan'izany 20 ans no hipetrahanao anatin'ny trano. Raha 40 ans na voavidy trano, 60 ans anao maty. Dikan'izay zany 20 ans ihany no nahavitanao nipetraka tao anatin'izany trano. Fotoana voafetra zany 20 ans. Vitanao napiditra ventilatera, vitanao napiditra climatiseur, vitanao napiditra télévision, salon, tsy haiko inona inona inona. Kolokoloinao tsara ny trano hipetrahanao pour 20 ans eto ambony tany. Adinanao nefa nanomana ny trano na fasana izay hitoeranao mandeha millions des années. Adininao ny nanomana an'izany, adininao ny nampazavana zany fasana izay hipetrahanao millions des années alohan'ny fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala. Dia izao sady manomana ny trano hipetrahanao eto ambony tany ianao, dia mba atovy ihany koa fanomanana na ihany koa hazavaoden'izao ny trano izay iainanao na fasana izay hipetrahanao mandritra ny fotoana maro. Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika maninona manazava
an'izany fasana izany. Mora ny fanaovana azy amin'ny alalan'ny famakiana Qur'an, amin'ny alalan'ny soala, amin'ny alalan'ny swadaka, amin'ny alalan'ny hajj, amin'ny alalan'ny fanaovana umra, dua, tauba sy ny fanompona rehetra. Raha voataonao matetika reo sady mitady volanao amin'ny fiainana eto ambony tany, no vola iny azonao iny ihany koa dia avoakanao fanampiana ny hafa, iny no fanomananao sy ny fanazavanao ilay fasana ao ilevelanao mandritra amin'ny fotoana maharitra. Ka tiany tenenina ihany koa rehefa anao nanomana trano ny ainanao eto ambony tany dia mba homany koa ny toeranao fotoana maharitra ao anatin'izany fasana izany. Zay le afatry ny Ali ibn Abi Talib amin'ny ankapobeny. Rehefa tapitra zany dia nitodika izy tamin'ireo sahaba, tamin'ireo olona zay niaraka taminy, dia niteny izy manao law istata'u an yujibu alaina, raha nahavita namaly antsika ireto olona milevina tato reto, laqalu, dia niteny izy ireo lam nara zada min at-taqwa khairan min at-taqwa, zahay tsy nahita vatsy tsara indrindra entina ny levina tato mihoatra ny fahatahorana ny Allah. Eritrereto tsara zany, tsy vola mankarena no vatsy entintsika milevina ao anatin'ny fasana, tsy ny vady andefimandry no vola na no vatsy entintsika milevina ao, tsy ny trano fonenana mijoalajoala no entintsika vatsy milevina ao. Fa inona ny teny Ali ibn Abi Talib? Raha nahavita namaly izy ireo dia niteny zay tsy nahita vatsy tsara indrindra mihoatra ny fatahorana ny Allah. Zay le antontsika ny teny ny vatsy tsara indrindra na amin'ny voyage tsotra zay ataontsika mahazatra avy amin'ny tanàna anankiray mandeha amin'ny tanàna anankiray, na voyage nde hiverenantsika any amin'ny Allah, dia ny vatsy tsara indrindra dia ny fatahorana ny Allah. Dia rehefa avy eo izy niantso sy namaky an'ilay andeha teny masina, ilay teny ny Allah zay milaza mazava tsara watazawadu, ary mivatsia ianareo, fa inna khaira zadi taqwa, satria ny vatsy tsara indrindra dia ny fatahorana ny Allah. Zay no teny ny Ali ibn Abi Talib, ary raha jerevantsika izany dia ny loha hevitra antsika androany, ny fatahorana ny Allah no vatsy tsara indrindra, no vatsy mendrika indrindra, no vatsy lehibe indrindra entintsika mihoana amin'ny Allah. Maro ny ohatra ny raisintsika teo, ary sujet tena très important, satria miankina amin'ny hoavintsika any ankoatra, na ihany koa fanomanana ny hoavintsika any ankoatra. Ka mila tsika matahotra ny Allah. Ny fatahorana ny Allah dia tsotra araka ny nambarantsika teo. Hitany Allah anao amin'ny zavatra nandidiny anao sy ny fankatoavana azy, ary tsy hitany anao amin'ny toerana izay misy fahotana sy nandrarana anao. Zay fotsiny antsoina hoe matahotra ny Allah. Ndao tsika ijery valisoa ny fatahorana ny Allah. Inona no valisoa azonao rehefa anao matahotra ny Allah? Ny valisoa azo amin'ny fatahorana Allah dia betsaka tsy tambo isaina, misy point mandeha 50 ny valisoa azonao amin'ny Allah rehefa anao matahotra azy. Fa tsika tsy andeha tanisa 50 hoe zao no azonao rehefa matahotra azy, zao no azonao rehefa matahotra azy, zao no azonao rehefa matahotra azy. Atsika tsy andeha hitanisa an'izany, fa zany mentsika valisoa ray fotsiny. Raha valisoa ray ity azontsika, wallahi atsika rehetra sambatra. Valisoa ray fotsiny, valisoa ray fotsiny amin'ny fatahorana ny Allah no raisintsika. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao inna lil muttaqina mafaza. Tena marina ozy izy fa ireo olona matahotra ny Allah dia ahazo fahombiazana, ahazo fahombiazana. Inona le fahombiazana ho azon'ireo olona matahotra ny Allah? Amin'ny verset hafa izy manazava le fahombiazana io, ka niteny izy manao hoe innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ireo mpatahotra ny Allah dia mazava ho azy fa omeny Allah
ilay paradisa feno renirano mikorina ao aminy. Zay no valisoany. Dia mipetraka fanontaniana, aiza io toerana misy ny renirano mikorina io, ny paradisa misy renirano mikorina io? Dia toy n'ilay verset miteny manao hoe fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Izany paradisa misy renirano mikorina zany dia eo ankavana ny tompo ilay mahefa sy be fahefana. Zany hoe raha anao matahotra ny Allah dia anisany mahazo fahombiazana. Io fahombiazana io dia fidiranao amin'ny paradisa misy renirano mikorina eo ambany. Ary io renirano misy io paradisa misy renirano mikorina eo ambany io ankavana ny tompo Allah ilay be fahendrena, ilay be fahefana. Eo efa mahampy, tsy mila hitanisa valisoa maro tsony antsika mifatahorany Allah. Raha ohatra ka naheno an'izany ray izany hoe ny toeranao ny ka ao amin'ny paradisa misy renirano mikorina eo ankavanany Allah, eo ankavanany Allah. Misy tsara mihoatra an'izany. Io tenako amintsika hoe mbola maro valisoa azo amin'ny fatahorany Allah, saingy ray izay no tena tsara indrindra. Tsisy tsara mihoatra an'izany ianao mahazo paradisa feno renirano mikorina ao anatiny, chute-d'eau marobe ao anatiny. Dia rehefa avy eo aiza io toerana? Ankavanany Allah, eo anatreny Allah, ankavanany eo no misy an'izany. Eo anao amin'io paradisa mitazana ny tareny Allah, hitanao ty le Allah topoiko isan'andro, ty le Allah ilay nanovako ezaka maro, ty le Allah ilay namoako ny soadaka, ty Allah ilay antony ny fehezako, ity le Allah izay nanovako an'izao, tany sainao ny zavatra rehetra izay nataonao. Satria efa eo ankavanany Allah na mahita ny tareny Allah mamirapiratra mazava amin'izay fotoana izay. Izay no valisoa lehibe indrindra amin'ny fatahorany Allah. Ka mangataka amin'ny Allah tsika jiaby samy ahazo fatahorana azy. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika jiaby samy ahazo an'io valisoa io eo ankavanany Allah ao amin'ny paradisa. Ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala na izao na ianareo zay zatra manampy ny namana reny dia valisoanareo ny paradisa inshallah. Tapitra ny fandaharantsika satria 45 minutes teneniko teo, zany hoe 21h30 jusqu'à 22h30. Tapitra ny fandaharantsika fanentanina juste faran'izao